Réaction ako mahakasika ny hetsika ny GNZ androany. Fako an'ny lisan'ny mpampiady foko eto amin'ny firenena. Bravo ny fitondrana, bravo ny GNZ Madagasikara. Lisan'ny mampiady foko ireo miteny hoe lisan'ny ao Antananarivo ao GNZ ao Antananarivo ihany ve no GNZ eraky Madagasikara. De fanontaniana tsotra ny anano apetrako hoe fa hatramin'ny ovily lisany tany amin'ny faritra no nandray fanapahan-kevitra na nitarika zavatra de nisy impacta le izy fa aza mifaly mifanakiakihana hoe lisany ao Antananarivo ao ihany ve ny GNZ sy ny ohatran'izany fa raha navita lisany de nanaova fa tsisy idirany hoe fampidina foko hoe satria ampovoatany satria sisy tany de misy inona zao ny tadidio elisa mifaly sitositona an'io zavatra tsisy dikany io zaka sain'ny lisany ve ny fiadina foko toy ny tany Rwanda. Zaka sain'ny lisany ve ny firenena miady foko miady atrano misitositon-draha fahatany ny lisany. Ny tena marina tsisy merina makahala kotie, tsisy kotie tokony akahala merina fa fampidina io politika ny zarazara ao anjakana io. Ary ny antony adivana amin'le fanovandravitra justement de mba hatongavany décentralisation. Maninona ny asiana ny décentralisation, maninona ny adivany izay rafitra mahatonga ho any amin'ny décentralisation izay. Satria alaivo saratsaina tsara hoe aiza no misy ny ministera ny jono sy ny économie manga de aiza mivaliny eto Antananarivo. Solution tsotra zany tokony hisy ny décentralisation de rehefa tonga amin'izay io de mahazo anjara daholo ny eto amin'ny firenena. Tsy tokony hisy an'izany fampialina hoe ampovoatany sy ny sisy tany zany. Mazava be fa lasa voendrikendrika foana ny aty ampovoatany satria najanona natangorona aty daholo ty économie sy ministera rehetrarehetra ty de lasa ohatrany hoe ny avy aty ny diso de lasa hoe voailika ny any aminareo. Alaivo saratsaina koa zao hoe carburant en député le nitakina androany ange zany tsy ataonareo anatin'ny saina. Carburant en député 20 millions d'ariary par mois nefinareo any amin'ny faritra any amin'ny zone reculé any anamboarana trano kelina 2 millions d'ariary de mitehatehaka be hoe merci président. Anamboarana WC tokanana ny WC de merci président de lozy foko ihany ampidina fa tsy ny zavatra tokony adivantsika zao de ny ananganana rafitra ahafahana manaparitaka amin'ny fahefana ahafahany tsirairay misitraka ny eto Madagasikara misitraka ny tombotsoany. Ho an'ny GNZ tena mazava tsara reny fitakinan-droany reny. Asakasaka ireo influenceur miaroaro fotsiny ny eo amin'ny fitondrana fa mazava amin'ny but. Raha mbola mifanaraka amin'ny objectif antolona de tokony tsy hisy an'ireny influenceur tsy haiko iza zao le lasa mitambatra reny hoe maninona ny fanavaozana ohatr'izao aroarovina le fanavaozana. Ny fanavaozana de tsy fanavaozana ny takina fa fanovana rafitra. Ka raha misy pseudo influenceur miteniteny hoe tsy arakaraka ny tokony ho izy katsaka intérêt politique reny olona reny de tokony mieritreritra 2 fois ihany izy. Tsy voatery akory hoe rehefa mikitikidika an'ity fitondrana ity de ny amerina ny rajoelona ny tanjony eo fa le fitakina voalohany raha tsy mivaly kory hoe ovay ny rafitra. Averiko foana mitakitsika hoe ovay ny rafitra, ovay ny rafitra, ovay ny rafitra de hozy izy fanjakany hoe misy miaino. Farany ho an'ny filohan'ny fanavaozana aza arrogant. Hita be tena amin'ny endriky le zoko hoe faly be lery ohatrany hoe fierté ohatrany hoe victoire ho allery le zavatra niseho androany nefa ny zavatra tsy tonga ao an-tsainy lery de zao. Voalohany matoa misy ny olona migrevy, matoa misy ny olona maneho hevitra de misy faiblesse zay ny fanjakana anankiray. Tsy hoe matoa ny olona migrevy de ndeha hanongana anao foana. Mazava be reny aza posiposely le olona zatra an'le fitondrana teo aloha teo ka hoe voatonga ny olona andeha haneho hevitra de heritreritra hoe andeha hanongana anao reny. Tsy misy fitakina tena misy fitakina teo hoe asivon'ny pré-concertation. D'ailleurs misy concertation nationale hatramin'izao zay tsy nahazo invitation fa iza le invitenareo ao anatiny ao. Ny fitondrana teo aloha nefa zatra an'izany botolo be zany hoe raha vao mbola misy grevy de anongana ny antonindreo zay ka aza posiposen'ireo manodidina anao reo fa reo efa zatra politika maloto reo. Ny tena marina garder la démocratie ohatran'ireny ataonao reny androany
de asivy minimum de tika kely, minimum de fanetretena satria tsy andeha hanongana anao kory ny tanjon'ireny ka hoe ho fier ianao. Alarme reny sinina kely tsy kelikely fa efa manomboka misy zavatra tsy mety ao amin'ny fitondranao de alarme reny aza mipoerapoerany zavatra ny amin'ireny fa tsy mitondra anao makaiza reny. Ny filoha mahay mitondra de filoha tsy hoentin'ny arrogance fa mahay miconsiderer an'ireny alarme kely be da be reny ary mahay mamono an'ireny. Amiko de izay. Nday le retsy e. Izy koa t'Antananarivo izy io nisy gendarmerie namono olo sady nagnologna olo, mangalatra dokitrin'olo, magnosotro sakay ray aman-dren'olo ndraiky anabavin'olo amin'ny valagna jiaby, mampandohaliky matoe vavin'olo ndraiky matoe lan'olo eran-tany jiaby. Tsy ela efa nitraquen'olo ro gendarmerie aby igny ary média jiaby mipuby raha aby igny. Fa noho le raha zegny agny antala agny le raha misy pasy fanjakana mizaha fo ary tsisy olo mangala action satria nagnino atsika raha dokitry marigny dokitry atsika ankilandreo labo ary anao za magnametsiny ireo Antananarivo izy koa fa misy raha karaha io mandalo amin'ny zanakandreo mitsangana ray aman-drenindreo magnano kotikekoti tsy ambelandreo labo fa atsika ny raha ilaigna atsika solelaka tsisy eky. Anao tsy ahita ray aman-dreny avy amin'ny faritry Savagny agny na avy amin'ny faritry Dianagny agny ka le andeha hitsangana, andeha hagnano descente, andeha hizaha raha sur terrain, ino marigny raha mandalo na andeha hagnano poursuite ro gendarmerie aby. Tsisy. Ambela mandeha karaha io fo. Atsika samby atsika ato zegny partage le raha mandalo, mitaritaregny le raha mandalo, fa nata média raiky tsisy mandefa raha io. Fa izy koa t'Antananarivo io za magnambara anareo, tsisy média tsy magnaparitaka vaovao igny ary tsy ela feky tatrandreo gendarmerie jiaby aby. Fa izy ma agny amitsika agny atsika dokitry oa zazy. Dokitry. Ya. Za foloan'ny Madagasikara satria zay tidy avoakany pasaminity conseil d'état mamaky azy de naky izy hoe mbola misy anomalie raha misy izany tsy nampiasika fa de efan'ireo PDS de averina hoe fifidianana de tena maiky zany zao tokony averinay na fifidianana izay fa raha zao mbola tsara tena nandesiny Madagasikara de matoa tsy mbola nandesiny PDS mbola tsy nanenjy Tugumasa papan dengan TV. Desma jauh dulu TV itu menurut saya benar-benar bisa balik dengan tas spesial.